Hotaterina aminao kosa amin'izao fotoana izao ireo trangam-piarahamonina maro samihafa izay misy ny tena mahatsikaiky tokoa ary eo koa nefa ny tena mampalahelo. Ny mpanao gazetinay mianatra asa eto amin'ny MATV no nanangona an'izany ho anao. Ny zoma 12 Jolay lasa teo dia nisy dahalo folo nanafika ny tanàna Morafeno Ambohimanjaka. Vao niditra ny tanàna izy ireo dia nanapopoaka basy ary nangalariny ireto jolay ny omby miisa 7. Rehefa vita izany dia lasa nitsoaka nandositra ireto farany. Tsy afaka nanao na inona ny mponina teo anatrehan'ity asa ratsy ity. Tsikaritra nefa fa hatramin'izay toa tanàna fandalovan'ny dahalo fotsiny Morafeno. Nefa tamin'ity izy indray no nanaparany ireto ny asa ratsiny. Eo am-pelatana amin'ny manam-pahefana amin'izao ny raharaha. Ny talata 17 Jolay lasa teo no nisy nangalatra ny omby miisa 5 tao Ambomiarina, commune Lafy. Ny zoma 20 Jolay kosa lehilahy enina no tratra farany niaraka tamin'ireo omby halatra ireo tao Ambatondrazaka ka nosamborony zandary sy ny fokon'olona avy hatrany. Mariana fa ny iray amin'izy ireo dia mpivarikena. Ny alatsinainy 20 Jolay lasa teo ary no nampiakarina teo anivon'ny fitsarana ireto olona ireto izay rainy sy kombakomba tamin'ny raharaha resaka fangalarana omby. Mbola mitohy hatramin'izao ny fanadihadiana hitadiavana ireo atondrokotrika n'ity raharaha ity. Feno radakadaka na ilay saona hafahafa indray norotsiraka ao Tomasina amin'izao fotoana izao. Crapaud d'Asie no fiantso azy amin'ny teny vahiny ary hafa noho ireny saona fahita matetika ireny ny endriny satria dia mamokatsy ranoka fotsifotsy ny avy ao an-damosiny ary dia voalaza ny avy ao an-toerana fa pozina izany. Mampatahotra ny mponina iny amin'ny manodidina araka izany no fisian'izy ireo milomano ao anaty ranomasina noho ny fanahiany ny hitondrany aretina ho an'ireo mpilomano. Fantatra ihany koa fa dia miisa any amin'ny 4 alina isa-taona ny atodin'ireny saona iray amin'ity biby ity. Hita ihany koa fa ny amin'ny tomby isa hatrany izy ireo hoy ny vaovao avy any Tomasina. Ny amin'izay mety ho nampisy na natongavany kosa dia misy ny milaza fa nanaraka sambo no natafiditra azy teto Madagasikara. Malaza tokoa amin'izao fotoana izao ny mametaka irony tatoazy irony. Ity ranamanay ity ary no mitazona laharana voalohany raha ao Angleterre no resahana amin'ny abetsahan'ny tatoaziny. Mathieu Elanina no anarany ary vao efatra amin'ny 30 taona izy. Ny vatany moa dia rakitra tatoazy tanteraka ka nanapa-kevitra mihitsy izy ny hanala ny sasany amin'ny laser mba ahafahana mametaka sary vaovao hafa. Izy ity dia teratany Anglisy, rano mamarina kokoa avy ao Birmingham. Manomboka hatrany an-Tampondroa ka hatrany am-Paladia dia misy tatoazy avokoa. Mariana fa vao 12 taona ity lehilahy ity dia nandany 5,3 alina euro tamin'ny fametahana tatoazy.